Am kafalina trany tompoko lasy tompoko vavy no isidina tokantranonao ndray amin'izao alahady alina izao atolotratsika isa-tokantrano ary ny arahaba ary asaina mpanajantsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany horesantsika misimisy amin'ity hariva ity ny tontolon'ny taranja baolina lavalava mazava loatra satria dia ao anatin'ny fedinan'ny tompon-tahaka eran-tany amin'izay taranja baolina lavalava izay tsika amin'izao fotoana izao izay atao any Angletera amin'izao fotoana izao. Ny zoma teo no sokatra amin'ny fomba ofisialy izany fananana fedinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina lavalava izany nandritra izay andro telo nanombohan'ny fananana izay dia isan'ny vokatra nisongadina tao anatin'ity fananana ity ny naharesy ny Springboks izay azo lazaina fa ekipa andrareziny ity taranja baolina lavalava ity kanefa dia resin'ny zareo japonais tamin'isa 4-3 no 2-3. I Springboks aloha zany no ekipa goavana efa mpandray anjara amin'ity fananana ity no resy voalohany tao anatin'izao fananana izao. Fa toy izao kosa ny vokatra hafa tsara fanombohana ny frantsay sy ny anglisy mpapetrano tamin'ity fedinan'ny tompon-daka eran-tany ity. I Frantsa nandresy Italia tamin'isa 2-3 i Angletera nandresy Fiji 5-3 no 2-10. Io ihany koa ny fihaonana teo amin'ny tongasy Georgie izay nandreseny Georgie 7-10 ny tonga. Ny Irlandy nandresy any Canada tamin'ny isa mavesatra 10-7. Samoa nandresy any États-Unis tamin'isa 10-20 ary Pays de Galles nandresy ny Uruguay tamin'isa 7-7. Argentina sy Nouvelle-Zélande no lalao goavana amin'ity alina ity izany. Mbola hatramin'ny faran'ny volana oktobra any moa vao vita ity fedinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina lavalava ity. Fa ao anatin'izay tontolon'ny taranja baolina lavalava izay ihany verina eto Madagasikara isika ao anatin'ny fedinan'ny tompon-daka ny ligina ny Alamanga andro faha-4 dia vokatra teo amin'ny fihaonan'ny Manjakaray sy ny TFM Manakasina izay mbola azo lazaina fa tsy afa-bela tamin'ny Manjakaray aloha ny boikely manohatra tamin'ity androany ity. Mbola tsy nahafahan'ny Dakar indray nivelan'ny boikely manohitra nandritra ny andro faha-4 amin'ny fedinan'ny tompon-daka ny ligina Alamanga ho an'ny taranja baolina lavalava sokajy top 14. Resin'ny FTM Manjakaray tamin'ny 1-20 ny TFM Manakasina io tolakandro io teny amin'ny Kianjamakian-Dotapenaka. Lalao izay afaka nanome tsirony tsara ho an'ny mpijery hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tamin'ny ankapobeny dia ny fandanja ny lalaon'ny rotota samy lalao tao anaty tanjaka sy azakazaka ny mpifanandrana tamin'ity androany ity nandritra ny 20 minitra ny lalaovana. Ny tongilana tany amin'ny Manjakaray nefa ny vitana tamin'ity fihaonana ity ka dia izy ireo no nivoaka mpandresy tamin'isa 2-20 no 20. Nomotsan'ny 3FB tamin'ny isa mavesatra 7-3 kosa ny Stade Olympique de Lemirna tamin'ny tolakandro ity ihany. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia efa nofezy ny 3FB ny lalao izay nitarehan'izy ireo tamin'ny isa 4-20 no enina.
teo amin'ny fidirana faharoa dia mbola nitoy-antrano ny fanafian'ny 3FP ka maromaro ny baolina matin'izy ireo. Ny stade kosa tetsakilan'izay dia niary tena fotsiny sisa na dia mbola nahavitana nafika ihany azy nefa tsy nentina tafiditra baolina mihitsy. Enjana ny fifandonana tamin'ity lalaon'ny rotota ity ka karatra mena 3 no navoaka ny mpitsara, 2 ho an'ny 3FP, 1 ho an'ny Stade Olympique de Lemirna. Toy izao ary ny vokatra hafa nandritra ity andro faha-efatra ity. Ny IRC nandresy ny UAC Ikopa tamin'ny 9:20 no 20:20. Ny Esanakady fotsy nandresy Mokafoy ny Kosfa 4:20 no 5:20. Ny 15 family kosa izay fandraisena voalohany ho an'ity ekipa ity tao amin'ny top 14 dia nandresy ny TFA anaty azy tamin'ny 3:30 no 7:20. Ny Tammanozy be nampiondrika ny Semino tamin'ny 9:20 no 4:20. Ny Semino teto izay mbola tsy nahita fandresena aloha nandritra izay andro efatra izay. Savoniry Tropical nandresy ny CST Anambondrona tamin'ny 1:20 no 9:20. 3FP nandresy ny Stady 7:30 no 4:20 ary ny FTM nandresy ny TFM 1:20 no 20:20. Itoy amin'ny faran'ny herinandro izay ny andro faha-5 amin'ny fiadinan'ny tompontakan'ny Ligue Analamanga.